dia mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarapantsika rehetra tonga eto amin'izao toerana izao hiatrika ny voninahitr'Andriamanitra fa eto tokoa ny maso sy ny fon'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha mivory zanak'Andriamanitra dia mba iakoa ny Satana miezaka mafy izay azony afafy ka dia noho izany andesika androka izany hery maizina izay mieritreritra apiditra amin'ny programanasany ny amin'izao fanompoam-pivavahana zao horoany satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe toera izy dia andositra anareo vavaka sika. Misaotra anao Jesosy, voninahitra ho anao, nitera sy nihaja ho anao, atolotra ianao zany. Noho izany voninahitra Andriamanitra eto zany dia ianao no niteny hoe toero ny devolo dia andositra anareo, ka ianao nefa nanome anay ny hery, nanome anay ny tanjaka, fahasalamana, ary efa nomenao fa efa nanitsaka menarana sy maingo sy ny hery ny fahavalo rehetra, tsisy ampanino anay akory zany. Ko hery sy fahefana amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy Nazareta, nazona mandidy sy mandroka ny asa maty ny devolo Satana, tsy manana anjara tsy manana fahefana eto, faroana tsipy anatin'ny otrafy mandrakizay, levona may tsy mampivilisaina tsy mampifantoka rehetra miala eto amin'izao toera zao mandehana mandeha aza lasa any efarindratrafy tsy mahazo verina itsony fa may kalan'olo fa ziba sasa vavindrano sotra Jesosy sotra tompo sotra indrindra Jesosy manatrefenana eto arenao sotra Jesosy amen. Andeha ho toesantsika ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo. Ny tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo no hoe raha tsika mamaky ary ny hira rehefa niaritra ny fitsapana ataotsika ny andininy roa voalohany. Ny tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo ny hira rehefa niaritra ny fitsapana satria eto Andriamanitra eto mifanatrihana eto Jesosy andeha amin'ny voninahitra azitsika voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina Jehovah tompony maro entika ny voninahiny tany rehetra amen. Amin'ny anarany Jesosy manao hoe miderany Jehovah miantsony anarany ampafantaro ny firenena ny asa mirao azy mankalaza azy saintsai no fahagagana rehetra ataony atavorerenareo ny anarany masina aoka hifalo fony izay mitady an Jehovah mitadiava an Jehovah sy ny heriny ka tsy ao mandrakariva ny tavany mahatsiarova ny asa mahagaga zay nataony dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany ianareo taranaka Israely mpanompony ianareo olo voafidiny taranaka Jakoba Jehovah izy no Andriamantsika manerana ny tany rehetra ny fitsarany amen. Raha tsika tehaka zany efa niaritra ny fitsapana naritra ny fitsapany fisetrana mama ireo lalatsaro tranombana Amen.
afaka isika voninahitra manao miaraka aminay foana ary miaraka aminay nandrity ndokontono eranao zay mankalaza anao zay manome voninahitra anao zay manandratra anao zay ny Andriamanitra mpanjako hainao ilay Andriamanitra tsara indrindra ilay Andriamanitra tsara tamin'ny efipeverina ilay Andriamanitra mikarakara anay nandritra izay fotoana elabe zay eny fanatra amin'izay efa polotona maro zay azy zay ny rano taminay nikarakarana anay pintsika anao mandrakariva kakalay zanaka dalo efa nirenireny zay fa ianao Andriamanitra nikarakara anay azy eny zay niaritra fitsapana maro fa dia teny foana ianao sotranao Jesosy tsy mba nafianay tsy mba nanary anay manandatra anao zay mankalaza anao zay manome voninahitra anao zay eny anay hainay miondrika etraka endry havana satria tonga amin'izao ora zao fotoana iainasika amin'izany hoe sakarampanahy asitraten'Andriamanitra aina amin'isika Andriamanitra eloazany andelo ataontsika mira fito amin'ny dimampolo sy telonjato tonga ty izao teny fiainana raisoba ho fiainana teny fiainana Andino voalohany sy faharoa fito amin'ny dimampolo sy telonjato filana protestant vavaka isika tonga ny fotoana Jesosy niazakazanay nakaty amin'izao tenimpolinao masina izao andre ny teny andre ny afatra avy aminao mitenena araka ny fombanao fa miaino izay fa ny petsa satana kosa dia zany tsy manana anjara eto fa roana ho any ny farimrehetra afy mandrakizay ary zay lasany tsy mahazo miverina itsony fa idina mandrakizay fa manatrefana masinao rakofo fanano masina ny fonay sotra tompo amen. Ny filazantsara voasoratra araka ny Luka toko fahadimy amby folo. Ny Luka toko fahadimy amby folo no raisitsika.
ny andininy faraiky ambe folo ka hatramin'ny fahatelo ambe folo ihany aloha novaka itsika. Ny Luka toko fahadimy ambe folo ny andininy faraiky ambe folo ka hatramin'ny fahatelo ambe folo ihany. Rehefa hita dia andeha raha atsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, ary hoy Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka mirahalahy, ary hoy ilay zanany tamin'irainy, raiko, omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy, dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany, ary noho ny afaka kelikely dia nangonon'ilay zandry ny fananany rehetra, ka lasa nakany an-tany lavitra izy, dia nandany ny fananany tamin'ny fivelomany ratsy tany. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarina, ny teninao no fahamarina. Taona maro ny ainatsika niaraka tamin'i Jesosy. Taona maro nanahoana, mbola voatazona ve le maha Jesosy, an Jesosy izay fony tamin'ny voalohany vao nandray. Mbola mipetraka ve ilay fitiavana voalohany, sa misy fitiavana faharoa dia misy fitiavana fahatelo? Ny voalohany amin'ny ity tantara ity dia haitsika tsara, tantara ilay zanak'Adala. Lasa nandeha lavitra, niataka amin'ny rainy, satria rehefa teo tezainy rainy teo, nampianara zavatra maro, fa nomeny ny anjara fananana rehetrarehetra, nomeny mba ho isany handidy ny fananany. Dia inona zavatra nitranga? Rehefa voangona iarainy za ny fananana rehetrarehetra, satria nitsony tamin'ny rainy izy. Omeo aho amin'izay alao angonitry izay anjarako, efa be izay nanompokanao teto izay, alao mba ho anahy izay anjarako rehetra, ameo aho. Voangona ny fananany, nahazo be izy, dia lasa niataka, nandeha lavitra, niala amin'ny rainy. Riava malala ao amin'ny tompo. Rehefa lasa nandeha tany lavitra tany izy dia inona ny zavatra nisy? Satria niala tamin'ny rainy, tsy teo tsony ny torevitra ny dada, tsy teo tsony ny torevitra ny dada hoe enao anie raha vao mihinana rano tsy mangotraka misy biby io, dia lasa marary enao. Enao anie raha ho tsy manao kapa mandeha amin'io tany mando io, marary enao. Enao anie andeha ho any an-tsahy misy tsilo any manaova ho akiraro, fa maratra any enao. Enao mitondra lapika, enao mitondra fitaovana, andeha ho any an-tsahy any, fa maro bibidia any. Tsisy amin'ny dada tsony nanorotoro, satria niala tamin'ny dada, niala tamin'ny fitezan'ny dada. Dia inona zavatra nisy? Rehefa tonga tany ny nandeha liba fa izao hoe tonga ny fotoana izay tsy maintsy ny ainany amin'izay, ny atao hoe natsiaro, hafa ihany teo anilan'ny dadako, hafa ihany. Dia inona zavatra nisy amin'ny andininy fahafito amby folo amin'ny teny io. Ndeha isatikelytsika ny andininy fahafito amby folo amin'ny tenin'Andriamanitra iteny hoe, aranodiny saina dia hoy izy, indrisy maro ny olona karamaniny raiko, manakanina be dia be, fa izao kosa maty mosary eto. Tonga saina, nodiny saina hoe za zao raha tany amin'ny dada, teo anilan'ny dada, tsy mba vomanga kisono aniko, fa mofo dobaina misy mortadella, misy dobera, misy lasary, misy zavatra maro samihafa. Tsy izany fa tsy niarany trongotrongo tamin'ito zavatra ito teto tonga saina ihany izy. Fa izao ry havana, dia izao ny hoe rehefa tonga saina hiverina ody, ray zanak'Adala dia nahatsiaro
ny zavatra tsy netina taony. Fa ny olona anankiray eto androany rehefa tonga saina, raha tonga saina isika fa nanota tokoa inona ny zavatra zay nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra ka nampifilafilantsika an'Andriamanitra, ny vilitsika lalana ka naniry bozaka be ny lala masaka efa nisorohan Jesosy. Ity ny lalanao fa ity mazava. Efa zary naniry bozaka fa nalaontsika na dia tany anaty akatatany fa ny olona rehefa iverina ka tonga saina amin'ny fiverenan-dalana zay nalehany dia tsy maintsy mahatsiaro aloha hoe inona no nahatonga nandeha taty. Tsy maintsy mahatsiaro an'izany, miezaka mahatsiaro an'izany fa naninona nandeha tamin'izao lalan'izao, fa ity lalana ity tokony izorako. Dia mahatsiaro izy, ay le ohatr'izao, ay nanangona fananandraiko aho, ay nandao amin'ny fitiavandraiko aho, ay nandao fampianarandraiko aho. Zany ny zanak'adala. Fa andeha ny zanak'adala dia horaisika amin'ny tenantsika hoe taiza sy taiza ny lalana nalehantsika ka nahatonga antsika araka amin'ny tenin'Andriamanitra hoe toy izay enenao raha mba ny hainy tenike, dia tsy toy izao zany ny hafaranao. Ary raha eto sika androany zao mihitsiny, androany zao mihitsiny ny aiky atsiaro aloha hoe handray zany tokoa ty fahotako. Za moa dia nanimba ny tenako, za moa dia nanao zavatra tsy nety naloky ny vavako, za moa dia masoko natao hijery zavatra tsara nangarika ny namako, za moa dia nandaha ny sitrapon'Andriamanitra ny sofiko raha fa mandeha ny raram-pilazany tsara avadikako barinjaka. Raha fa mandeha ny toroteny eo amin'ny raha teo fitazatsoa ohatra n'le hira tsy dia titiko zany avadika tsy liva. Zany zavatra iainana fa manomboka androany te hibitsika eo amin'ny sofintsika ary mila mahatsiaro zay lalana nandehanana hoe taiza andeha hitodika amin'Andriamanitra. Rehefa vonina iverina ny andininy faharoapolo, ny andininy faharoapolo dia izao hoe niaran'i Jesosy dia niainga izy ka nakany amin'ny rainy, nakany amin'ny rainy ozy izy fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy ary onena azy izy ka niazakazaka dia namiana azy tamin'ny voziny sady naninona ozy izy zay mihitsy. Ianao rehefa tonga saina ka vonina iverina isika dia izao no hoe voatazan'Andriamanitra fotsiny fanapahakevitra ao dia efa niala teo amin'ny fitoerana izy niazakazaka miananao. Tsy nijereny Jesosy akoriny ane reny rehetrarehetra reny fa ny fantany fotsiny ianao tafaverina, ianao vonina iverina, ianao vonina handeha indray hiaraka aminy, handeha indray handeha amin'ilay lalana zay efa voasorotra, zay efa niteneniny hoe ity ny lalana ka izoro ary ity ny lalana ka andehana, fa io ihany mahatsara anao. Ry hava-malala ao amin'ny tompo, manoloana izany rehetrarehetra zany honenanao Jesosy, honenantsika Jesosy. Raha mba fantatrao mantsy, raha mba fantatsika mantsy ny fitiavan'Andriamanitra atsika fa isika eo ampanaovana ny fahotanany malahelo dia malahelo Andriamanitra. Tsy mialahelo tezitra hamono sy hamotika ary andripaka fa ny alahelo hoe andray ty zanako raha ovino vo iverina ahoana fomba handraisaka ny iverenany ray. Ny an'Andriamanitra ny tanjony dia ny andraisanao mifantsaka an'Andriamanitra, ny an'Andriamanitra ny tanjony dia ny andraisanao famirapo, ny andraisanao famelan-keloka ova velaheloko indray hiditra handraizany fiainana mandrakizay zany. Fa neny Satana, neny Lucifera, misy olona miliara rotsaka azony amina miliara maro ratsaka any amin'ny fiaina tsy hita any amin'ny hafobe any, fa misy 50 monja miditra any amin'ny fiainana mandrakizay fa malahelo dia malahelo Lucifera. Nenao ay miliara miditra ry neny anankiray 50 ny tsy mbola mampalahelo azy handeha manomboka izao ny antsoava ataon'Andriamanitra antsika amin'izany tenin'Andriamanitra zany hampifamadihana amin'izay zany mba manapa-hevitra mba hampitombo amin'izany 50 zany mba hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha manaiky mba hanapa-kevitra ianao fa ny antsoava ataon'ny tenin'Andriamanitra androany dia ny hoe handeha hibebake, handeha hanenine
fa ampizay fa ny mason'Andriamanitra sy ny fony nandritra ny ranao tamin'izay tsy lavitra anao zany fa mihiratra, tsy mba matory, tsy mikipy fa miaritory andro manalina ny amintsika Jesosy, andeha hiverina, andeha hibebaka, andeha hitondra ny fahotantsika eo anatrehan'Andriamanitra sika, satria zao ny hoe raha mahatsiaro ianao androany ary fatao anatin'izay rehetrarehetra zay, anatsiaro hoe za tiane atena ny vily teo anatrehan'Andriamanitra nandao azy fa andeha rehefa nandao zany ny antsoava ataony tenin'Andriamanitra, antsoava ataony Jesosy, ry zanako miverena ary ny 700 no andeha isaintsainantsika zany tenin'Andriamanitra izany ny 1 sy ny 7 teny hoe nandao anao ela raiko za te hody fa miaheria lavitra erianao hiazakazaka Jesosy handray anao, maniry ankiny eo atratranao mba hirio fatratra izany hoe anana ny fitiavan'Andriamanitra zany ianao mba hiondana eo atratran'Andriamanitra rehefa tamy ianao dia ny ray malalanao mihitsiny no hitsenanao. 7 sy 7 sy ny 7 any eo mpipetrahana ihany sika. Eo amin'ny vavanao eo ny sofon'i Jesosy ndeha hifona hibebaka amin'ny vavaka sika. Zany tokoa Jesosy, ndreto ny olonao rehetra Jesosy niazakazaka tonga eto, tsy niazakazaka hivavaka amin'ny fomba mpivavahana, fa niazakazaka nao Andriamanitra, lay tafasaraka, lay nandeha lalakafa, lay nivily lalakafa, lay nandratsinao zany tsony, dia zana fotsy an'izany tahaka ny ora-panala hoy ianao Jesosy. Jesosy io hainao zany, Jesosy io ianao rery ihany mampitodika anay amin'ny alala fananao masina. Sangana sala zao mba hain'ny olona mibebaka, hain'ny olona manantona anao, ny antsoavo nataonao dia ny hoe miverena fa tahaka ilay zanaka daly zay nandritra fotoana maro dia nandeha teny tsy mba niaina tamin'ny teninao fa nitsipaka
izany teninao zany azy ka raha ohatra araka tsy tia ny sofinay ny zavatra renay dia ahodinay zany mba ho zavatra hafa Jesosy ka ety mifono zay mibebaka zay Jesosy tsy mba mahay tahaka ny poniny Ninive tsy mahay tahaka ny reny zay tsy mahay an'ireny mison-davenina tsy mahay an'izany zay mifadikanina mandritra ny 40 andro zay tsy hainay izany fa ny anay androany dia mba fotoananay dia ararotinay anantonana anao fa eto mifanatrehanao mba hitenenanay hoe mamindrafo aminay Jesosy kiseho ny fahadisoanay. Ny olona rehefa voavela elo mahatsiaro fa mijoro vavolombelona ho reny zao tontolo zao fa ny Andriamanitra dia miaino, ny Andriamanitra dia mamindra fo. Ary zany indrindra ny mahafaly anay mba hiraisanay fosaina amin'ny hira ao ampanao salamana hoe sambatra ny voavelany sy voasarina sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah elo tsy misy fitaka. Mino an'Andriamanitra ray tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tompony izay nitorotoroana tamin'ny nateraka nijaka nomboana tamin'ny azo fijaliana mahaka nidina tany nitsangana tamin'ny niahitra petraka kavanan'Andriamanitra avy any aviny tsara velona sy mino mifanay masina fiangonana masina maneran'izao tontolo fiombona ny olona masina ny famelan-kely fitsanganany tena marina ary fiainana mandrakizay. Ny andininy fahadimy 700 indro fatazako ny sandranao Jesosy fa nitsotra sady misakambina. Sotra Jesosy, sotra Tompo, sotra indrindra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Tia ny voninahitra tany rehetra. Tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny masina. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia mbola ho ampitomboina amintsika mandrakariva nery ava-malalo amin'ny tompo ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Dia miarahaba antsika fiangonana rehetra ato anatin'ny FPVM Foibe. Miarahaba ny FPVM maneran-tany na tratra ny 20 taona nijoroana ny fiadanan'ny tompony ho antsika tsirairay avy. Dia toy izao indray ireo izay nahatsiaro ny tsingeritaonany tamin'ity herinandro ity misy 20 menaday izy ireto dia ho vakiana mpanajana Andriamatoa sy Ramatoa isany lalao Arnor Jimia tamin'ny 12 febroary, Ramahandry Nirina Laurence 20 febroary, Rakotomalala Sitraka Medler 13 janoary, Ratefinjana Arvony Tolotry ny Aina 14 febroary, Rakoton-Ratavy Fanjafanantenana 20 febroary,
raha kotondra tafika mivady aniversera mariazy 7 taona. Randrianarisoa Fanja mangataka fahendrena tamin'ny 20 volana febroary. Randrianasolo mi aina mandresy tamin'ny 1 volana febroary 8 taona mangatabavaka. Randriamalala Jean tamin'ny 20 volana febroary. Rabetsy Alonina ny aina Arlala tamin'ny 20 febroary 20 taona mangataka vavaka sy fahendrena. Randrianirina Fanomezana tamin'ny 9 febroary 30 taona mangataka vavaka. Randriamalala Nirina Amboara tamin'ny 9 febroary 9 bolana mangataka vavaka. Randrianarivelo Robin Vincent tamin'ny 20 volana febroary. Rakotondrainy be Aingon'ny aina tamin'ny 18 febroary. Rabe Mantany Saondra Nirina tamin'ny 18 febroary. Rasoa Norvelo Serafina 17 taona tamin'ny 20 febroary. Randriamanalina ny aina Mity Michela mangataka vavaka sy mangataka vavaka amin'ny fianarana. Randriamanalina ny Ando Edia vavaka ho an'ny papa sy mama. Rakotondramanana John Andrianina fahendrena, fahalalana ary fahasalamana. Rasoa Arjaona Antavola Ira 7 Raoely Armanana Lanto Brigitte. Randriamparany Oceana Ira tsy hainao ny angina tamin'ny 7 volana febroary. Ramaromanana Arnala Lalaina. Randriantsoa Mahery Nasoavina tamin'ny 14 volana febroary. Randrianatoandro Afaliana Francia tamin'ny 19 volana febroary. Faniry ny aina Tanjona Nomentso 10 taona. Rahery mamonjy Mosesy Van Braiana tamin'ny 19 volana febroary. Raharomanana Nansia tamin'ny 18 volana febroary ary raharomanana Erika tamin'ny 19 volana febroary. Dia izay ireo nahatonga ny tsingeritaona isan-karazany. Ny fanomezana tsara indrindra dia ny tenin'Andriamanitra izay omena anareo amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny bokin'ny Jeremia. Bokin'ny Jeremia toko 7 ka ny andininy 110 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jeremia toko 7 andininy 110 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo hoy Jehova, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Zay ny cadeau farany izay tsara indrindra omena andreo izay nahatonga ny aniversaire ny androany. Ny hira nisy nangataka tato dia ny andininy 7 andininy voalohany no ataontsika, dia ao aorianan'izay hitsangana hivavakantsika. Hira 7 indray ny amarony soa nomenao ray ho aiko.
miara hitsangana hitondram-bavaka an'ireo izay mankalaza ny tsingeritaonantsika. Zao fiangonana zao nandritra izay 20 taona izay araky ny tenina hoe raha enao no napisy zao fiangonana zao tsy hisy ny arava azy. Dia mihintsy matoky Jesosy fa ho tanterahanao ny teninao mba hiroborobo an'izao fiangonana izay hitaizahanao ireo vahoaka marobe analokisa anapitrisan'ireo. Ao koa Jesosy ireto izay nahatonga ny tsingeritaona mariazy sy ny tsingeritaona naterahana. Mangataka fahendrena ho azy izy Jesosy, mangataka vavaka ny amin'ny fianarana ny amin'ny fahasalamana. Ao koa ireo tsy nilaza fa manana ny etaetapony any anatiny any. Ianao Jesosy, Andriamanitra manan-kare-pahasoavana ianao hijery ny tsirairay avy amin'izy ireo. Fa na dia tsy nahatonga ny anarany tetỳ aza noho ny antony maro samihafa, hijery azy ireo koa ianao, hanome azy izay rehetra tadiaviny, ka ho tanterahanao ny teniny hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako, aoka ho adidiko ihany. Misaotra Jesosy, makasitraka Tompo. Amen. Petraka ny fiangonana. Indray ravana izay miarabantsika rehetra indray tratra ny androany ty indrindra fa tsy voalaza teo moa dia ny fankalazana voalohany ny nidirantsika teto 20 taona lasa izay teka ho antombontsika. Roapolo taona zany tena hoe daka sy tondry ary fanalam-baraka navoaka tamin'ny televizion sy naina manjery rehetra hoe tsy misy mahazo miangona ato amin'ny FCKM mandravoangy fivavahana intsony ny fifoazany manolotrony. Tapitra tsy nisy olona atao intsony fa tonga dia nirodorodo naketo taninanandrantsika. Mbola fotaka tamin'izany vato kely nandohalika tamin'izany ny vahoaka ny deran'Andriamanitra. Ary efa niditra indrosa ady ho voninahitr'Andriamanitra nampitolagaka n'izao tontolo izao me voninahitr'Andriamanitra. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro endrika voninahitra rehetra. Amen. Ho fankalazana an'izany dia nisy ny komity izay nifidina manokana hitady vola anao fietsiketsehana anao ny asa rehetrarehetrarehetra anatanterahana izany tsangambato ny 20 taona izany. Nitapaka moa dia ny hoe rehefa avy ny orana any amin'ny rihana fahaefatra dia mitabataba be ny orana tsy fandrenesana na hira na vavaka indrindra fa mitory-teny dia miala maina mihitsy izay rehetrarehetra any amin'ny rihana fahaefatra any. Dia tapaka fa ho asiana plafond. Ny antso ny ingénieur pasteur Doditsika izay tena mahay momba n'izany zavatra zany any ampitan-dranomasina, ary izy nilaza hoe ny tsara indrindra ozy izy dia fibre de verre, karazana vovo angamba zay ny marina ahafantarana azy, karazana vovo io zany vita amin'ny fibre de verre. 10 conteneur hono vao mahavita an'izany, ary 2 milliards de francs vidin'izany any ampitan-dranomasina, vidiny any ampitan-dranomasina. Ary ny atongavan'izany eto Madagasikara ozy mbola hodinianareo. Fa andinika koa izay ozy izy ty ampitan-dranomasina ahoana ny vidianana an'izany, aiza ny tana volan'izany, aina ahoana fomba atongavan'izany ny Madagasikara. Fa tsy takatra ny saintsika izany zavatra izany. Mahavita trano be anankiray ngezabe ny zany, ka dia manatena indrindra indrindra indrindra
anyreto komity reto isika mba hiazakazaka amin'izany rehetrarehetra zany. Vola be no lalovina amin'izany, mbola ho tadiavina mihitsy ary amin'izany. Ary zay rehetrarehetrarehetra tonga eo na vola mivoaka na nomiditra dia tsy maintsy mangarahara tononona tahaka nanaovana ny tsangam-baton'ny 15 taona. Mingavy an'ireo olo reto aho a mba hijoro vetivety eto hitatsika hoe reo ary izy hoe hitatsika ny asany hitaniavana eo izy a raha sanatria tsy mahavita nefa tsika mino fa tahaka ny fiezahany komity ny 15 taona no ezahany ireo komity ny 20 taona reo. Mingavy indrindra Andriamatoa raha vo nyjatova andreny lalaina aho a eo amin'ny efisata izy ny foloa tsangetanao a sady miteka ho azy tsika. Manaraka azy a raha koto mamonjy Hermanina izay filoha lefitra ary izy any tonia eto amin'ny fiangonatsika. Rajon'ny Irina Arvelo Rosa eo amin'ny efisata izy mpitambola. Dia matoky anao zay Andriamatoa Rosa amin'izany rehetrarehetra zany. Randrianandrasana Jean Baptiste amin'ny départementa fanabeazana. Ranivo Arsonoro Mampionina Brao amin'ny Dekona. Randre Mifidy Roger amin'ny départementa fanabeazana. Ramahary Maniraka Arlala BFR. Rabe Mololo Ajatina ao amin'ny sekolina ady. Rakoto Arvelo Vola ao amin'ny sekolina ady. Rakoto Valala Antriniaina ao amin'ny Bron Dekona. Pasteur Randrena Solomiora fanomezana départementa en communication. Somary mba kisakisaka kely aty nareo a kisakisaka ateo aty a ndakaisy pasteur Miora namonjy fiangonana. Rajonary Maefa Miranto Natasa ao amin'ny radio tsika. Tsisy eo. Randrenary Soparson Fidèle Labrony Fifoazana. Ary Deborah Hortense Brony Fifoazana. Matoky anareo ny fiangonana. Miarahaba anareo aloha ny fiangonana. Manaiky iantsoroka an'izao asa farany izay sarotra izao ary mampitebiteby zany. Ninona ataotsika zany a na mianatritsika na milalao a endry fa na dia sakafo ary dia tokony mivavaka amin'Andriamanitra foana manakina fianatrika amin'ny Jesosy Kristy Tompo a fa izy irery ihany ny tompom-pahefana. Fa tsy ohatran'ny nataon'ny lita kely teo hoe mirery midedadedaka mitoetra amin'ny fahaizany. Dia andenge ovakitrika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana bolana fa 9 dia ny 13. Ohabolana fa 9 13. Dia zao a angatahana Andriamanitra zany tsika sekoly alahady a mba hitrangana daholo a fa anao fietrika tsika dia mba hitadiavatsika ny ity tenin'Andriamanitra ity. Ovakiko zany a sady manao fietrika dia raha vetsika rehetra miara-manao an'ilay fietrika amin'ny anaran'i Jesosy. Ankinao amin'ny Jehova ny asanao dia ho lavorary a zakasainao. Ao ary hoe ankino Azatinonao tsarovy fasananiana.
Dia ampatsiahantsika ny tenin'Andriamanitra teo ny tenako a. Ny bokin'ny Luka, filazantsara ny Luka, 5:20 ary mbola mifampiankina amin'izay koa ny 10 minitra ny sekularady a, ao amin'ny bokin'ny oabolana. Izany rehetrarehetra izany dia ho fihesiko amin'ny teny fohy manao hoe tsy avina ho ny tompoko ny voninahitra, tsy rehareny mahambony a, tsy nidritra ny hoe ary tsy niala me-panahy mahosa, fa samy manaraka ny rafitra misy avy a ny fiainan'ny zanak'olombelona, tahaka ny bozaka ny zokinahitra, sambo ny zokindahatra, kamory ny zokindobo ary ny araba no zokin'azafady. Ko manao azafady aminareo maso mahita sy sofina mandray ny tenako. Faly miarabantsika FPVM rehetra maneran-tany, ny eto amin'ny Bravoibe, ny synodam-paritany rehetra ary indrindraindrindra ny any Adilambato ny tenako amin'ny fatratrarana amin'ny 20 taona ny FPVM. Manaraka izany dia hiditra amin'ny famakiana ny raharaham-piangonana isika. Fampatsiahivana foy a, vaky teny iraisan'ny FPVM rehetra anio alahady a, 20 ny volana fevroary 2024, ny Exodosy toko 1. Fanentanana, ry havana ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Noho ny fandalovana ny cyclone Batsiray dia betsaka ny fiangonantsika FPVM ny rava amin'ireo synodam-paritra ireto: synodam-paritra Vatovinany, synodam-paritra Fitovinany, synodam-paritra Alatsimo, synodam-paritra Mbalavao Atsimo, synodam-paritra Atsinanana Atsimo. Dia miantso tolo-tanana antsika mpiara-mivavaka zanaky ny FPVM rehetra mba ento manangana ireo fiangonana rava ireo, marihana fa misy toby amin'ireo rava ireo. Ho amintsika rehetra ny fiadanan'ny Tompo. Amen. Fiantsona, miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, antsona isika diakonam-piasy mpiambana amin'ny sampana lampy rehetra fa ny fifampiarabanana tratran'ny taona 2024 dia atao ny alahady 17 febroary 2024 avy izao eny amin'ny Tezopark Ambohimalaza. Ny Assemblée Générale na amin'ny fivorembe kosa dia atao ny alahady 9 marsa 2024 amin'ny 2 ora ao amin'ny 3e étage. Manao velomanareo aminaran'i Jesosy ary manantena ny fahatoangavantsika maro. Filazana
ho aminareo ny fahasoavana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ilazana ny sampana ny promotion ny fiangonana izay manao opération na varotra fa tsy azo anaovana fivarotana intsony ny tohatra fa ho fandaminana dia any amin'ny deuxième étage no anatanterahana izany fiadanan'ny tompo ho antsika rehetra. Filazanany sampana katezo dia faly manasan'ny fiangonana anatrika ny fotoam-bokatra ka toy izao ny programa amin'izany. Alakamisy 4 febroary 2024 ao amin'ny 2 ora sasany fampianarana soratra masina iarana amin'ny pastera Iraka José Alain tondra lohahevitra hoe raha ho avy Jesosy efa vonona ve ianao alahady 7 febroary 2024 tontolo nandrom-bokatra amin'ny 10 arivo amin'ny 4e étage tantara sira tondra ny lohateny mpanan-karena mahantra. Misy ny fivarotana plakety mety azo anaty vision écran plate marihana fa ivoaka amin'ny ihany koa ny film no avoazina mitondra ny lohateny ny fitiavan'Andriamanitra tongava maro fa tianao Jesosy. Ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika antsona isika mpikambana komity ny ray aman-dreny ary ny diakona mpamakilainy Madagasikara fivondronana voalohany anatrika ny fionana izay ho tanterahana ny 20 febroary ho avy izao ao amin'ny efitrano 27 rihana fahatelo amin'ny 2 ora tolakandro ho tanterahana amin'ny fotoana ihany koa ny fampiara-panatratry ny taonantsika manantena ny fahatongavan'izay. Filazana ho an'ny mpikambana ao amin'ny fikambanana zokiolona antom-panahy zay vita aloha le rakitra fa hanao procession tsika dia oriana procession indray miresaka an'izany fa zao raha olona azafady indrindra fa hifarana moa ny fianarana izay ataon'ny zanatsika ato ambony ato D2 efa lalaona mihitsy vao vita zany raha mitomany ny fiangonana hoe firy volana ianareo mipetraka fotsiny any an-taninareo any vitsika sisany ato am-piangonana ato kanefa misy anakirola ao rola tena mitomany mihitsy ny hoe lany vatsy zay rola ny anankiray i pastera Armand avy any Befandrina io ny anankiray ary ny anankiray pastera Sarlany Mananjary ao venao ao satseo lasa ny toriteny any akafa dia raha misy azo atao ndre sakafo sisa mpatonga amin'ny volana marsa fa dia zay rehetrarehetra eo manao tsy paipaika daholo mba ho asika dia mba anjaranareo indray manampy azy hanao procession tsika zao procession voalohany indrindra ka dia samy mivavaka mafy mba ataovy tahaka ny voatsinapy ty Jesosy havita zava-dehibe eo amin'ny anao zanytsika anao ny hira hoe mo vita ihany ve ty adidy lehibe andininy voalohany sy ny andininy farany le manao hoe tsy avelako mihitsy ianao Jesosy raha tsy mitaha tsangantsika rehetrarehetra. Vita ihany ve ty adidy kiny tompo Jesosy dia vonizay ihany loasa tany maro no manerana ny nosy ry Jesosy ho avy izay ianao mba hitantanany tsy zany misafidy fa ianao maniraka no mandihy tsy avelanay tsy avelanay ianao raha tsy momba sy mitany ianao ka hitombo sy ambony any asanao zo mpanompo matoky ary Jesosy ho avy ka mety zay ianao mba hitantanany tsy zany no misafidy fa ianao maniraka no mandihy tega ho antombotsika
zany fanorinay Jesosy ka dia tanterao a fa miara-miasa aminao zahay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina. Jehovah tompony maro endrika tany rehetra. Amen. Dia ny processiontsika petraka isika izao a dia ny vehivavy mba hitondra ny poketrany. ho an'ny mpikambana ao amin'ny fikambanana zokilantom-panahy tompoko ampitomboana amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ary mifiraisana amin'ny fanahy masina fivoriana fanaontsika isaky ny zoma amin'ny sivy ora maraina dia hiverina manomboka amin'ny zoma fa 4 marsa 2024 ao amin'ny premier étage araka ny fombantsika isaky ny zoma voalohan'ny volana dia isy ny procession dia manantena sy maniry ny fahatongavana maro amin'ny io andro io. Filazana mampatsiahy antsika fiangonana sy mpikambana ACL4 fa mifarana amin'ny asabotsy 20 febroary 2024 izao ny fidiran'ny mpikambana sy fanavaozana amin'ny fisoratana anarana eto anivon'ny ACL4. Asaina amin'ireo izay efa katekomena na ireo efa mpandray fanasan'ny tompo ka mbola tsy anaty sampana fa maniry kolokolo ny fanahintsika sy tory ny filazany tsara. Entanina ihany koa ireo efa nandalo teto anivon'ny sampana ka maniry verina indray toeram-pivoriana 3e étage salle 304. Filazana ilazana isika mpikambana eo anivon'ny ACL4 fa natateraka fifiamparavanana tratran'ny taona isika ny alahady 17 febroary 2024 eo amin'ny espasy loharano itosy. Ny fiangana dia eo amin'ny rahasalama amin'ny anora sasany fandraisana anjara dia 5,000 ariary fa raha mandeha fiaramanokana ianao dia 3,000 ariary tsy maintsy misoratra anarana avokoa izay rehetra andeha mialohan'ny alakamisy 14 febroary 2024. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika antsoina isika diakona mpiasa mpikambana ao amin'ny sampana lampy rehetra fa amin'ny fifiarabana natratran'ny taona 2024 dia atao ny alahady 17 febroary ho avy izao eny amin'ny DSP Ambomalaza ny assemblée générale na ny fivoriam-be kosa dia ny atao ny alahady 9 marsa 2024 amin'ny 2 ora amin'ny 3e étage. Filazana mianatra ny sekoly alahady anio alahady 20 febroary 2024 aorianany fitaom-pivavahana amin'ny fitora ny 3 taona ka hatramin'ny 7 taona ao amin'ny rihana voalohany ny 10 taona miakatra ao amin'ny rihana faha-efatra. Ilazana ny ray aman-dreny sy ny mpianatra izay mbola tsy nahazo valisoa tamin'ny taom-pianarana 2024 mba hanantona ny mpampianatra azy taloha na ny birao. Antsoina ny diakona ny birao ny mpampianatra sekoly alahady rehetra mba ho tonga hanatrika ny azia anio alahady 20 febroary 2024 ao amin'ny fampianarana. Filazana fivorian'ny ray aman-dreny mpikambana ho ampitombona aminareo mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra ray ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo. Ilazana isika diakona mpiany sampana fanantenana sy isika ray aman-dreny mpikambana fa ny fivoriana voalohany iarahana amin'ny biraony fikambanana amin'ity taona ity dia ho tanterahana ny alahady 9 marsa 2024 avy izao. Ny toerana amin'izany dia ao amin'ny rihana fahatelo efitrano fito sy telonjato manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Zava-dehibe no dinianako manantena ny fahatongavanareo rehetra ary monona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika tsirairay. Filazana fanambadiana. Ramatora ary malala Ivona sy Ramatora soa Njanahary fara lalaina andaniny. Andriamatora na rivony fanomezantsoa sy Ramatora zay soa ianta malala vololon'ny rina ankilany dia afaly manasanareo anatrika amin'ny fanambadiany zanany sy ny zapiny rahapeniny rina miora lalaina mampionina sy ranary vololona miora ny aina. Izany dia atao ny asabotsy 10 marsa 2024 amin'ny 10 ora eto amin'ny fiangonana FPM Taninanandrano. Ramatora Zafindraina Arso Idvizy sy Ramatora Oly Arso Zily, Dokotera Andriamanina Mafeny Mivady, Dokotera Razafy Mandimby Andrianjaka Rado Mivady andaniny sy Ramatora Velarso Anzella, Ramatora Fidy Armanana Silviana sy Andriamatora Arnaivo Gabriel Rifain Vonjy Mivady ankilany dia afaly manasanareo anatrika fanomasina fanambadiany zafiny ny zanany Andriamanina faniriny aina Mamitiana sy Fitiarmanana Voara Gabriel izay atao ny asabotsy 12 marsa 2024 amin'ny 12 oratandro eto amin'ny FVM Taninandrano.
Andriamatora Andrianasolo Jean Rafaly Arivo sy Rafarasoa Madeleine andaniny, Randriana Arvony Ernestas Rasolman na Emilienne Akilany dia faly manasanareo anatrika ny fanambadiany zanany Randrianasolo Rivson sy Razafy Arivonjy Eonjanomena izay atao ny sabotsy 12 marsa 2020 sorarivo amin'ny 10 maraina. Andriamatora Maliny John Rosé Wilson Mivady andaniny sy Andriamatora Zafindranaivy Solofiarmanina Mivady ankilany dia faly mampandrianareo fanambadiany zanakay Natana sy Maranto izay atao ny 12 marsa 2020 sorarivo amin'ny 7 maraina eto amin'ny FVM Mampandana Tanànandrano. Tantely amam-baona moa ny fiainana ry havana ka dia vavaka ny tantely ditra amin'ny vaonjika izay filazamanjoa amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganana tena maty no ampandrenesanareo na lasana ny malalanay Randria Mamonjy Sendra Iary Lalao mpiandry promotion mazoto hoy ny zanany raha ary malala Rojonirina Felana Tabita Nemia promotion manetry tena ireo iray tapo aminy izay soloany Andria Mamonjy Zella Arbeline sy ny zanany Lena. Ny fianakaviana iray manontolo ny nofony dia efa niala tao an-tranony dia izay na 60 bisy Analamaintsy tanàna ny alakamisy 17 février 2022 ary noentina nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tao amin'ny FVM Tanànandrano Ampandrana tamin'ny 12 ora sasany tao aoriana nametrahana azy teny amin'ny fahasandrazany teny Ambojana ka Ilafy. Andriamanitra fampinoana ny ampiana zany fianakaviana tsamandro izany. Pararakitra voaray tao Madame Lalatina kosa tompoko vavy Razanandrafara nanome 5,000 ariary, tompoko vavy Randriatsilavina Liantsoa 3,000 ariary, tompoko vavy Ramisary Soa Joséphine 2,000 ariary ny 12 février 2022. Pararakitra voaray tao Madame Lalatina ihany ny 19 février 2022. Pararakitra Ratopoko Laranaivarjona ny aina Jonathan 20,000 ariary. Pararakitra Topola Pastera Rakotomanga-Hery 100,000 ariary. Pararakitra Topoko vavy Rary Malala Rojonirina Felana 30,000 ariary. Dia izay ny vaovaontsika teto amin'ny fiangonana akasitraka antsika ny aina hatramin'ny farany Soto. Dia mbola miarahaba antsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tratran'izao andro alahady andro tsara izao tonga fotoana indray tsika hamakina ny voady voaray androany. Ampahafony ny voady voninahitra Jesosy dia ho anao rery ihany. Misaotra indrindra Jesosy fa namindra fo tampoka ianao ka sitrana saoma tsara aho na dia mbola somary reradreraka aho. Fantatro fa ho tafinao hery sy tanjaka aho ka iny Jesosy tamin'izay nomenao anahy vola 130,000 ariary ka mitsinjara toy izao 50,000 ariary ho an'ny dadarandrina Tandro, 25,000 ariary ho an'ny W premier étage, 25,000 ariary ho an'ny Manitra, 30,000 ariary voninkazo amin'ny Altaramasina. Mahakasisaotra Jesosy fa tena vokatriny fo. Tompo aho misaotra anao aho noho ny fahasoavanao be dia be nomenao ahy vola chèque 2 millions d'ariary ho atolotra amin'ny FPVM Tanànandrano. Misaotra Jesosy fa na dia tao anatin'ny aretina mafy azy izahay dia teo foana ianao namaly vavaka anay mbola manantena anao hatrany maloatra vola 100,000 ariary, 50,000 ariary ho an'ny W amin'ny fiangonana, 50,000 ariary ho ny vondrom-pampianatra. Makasitraka Jesosy voninahitra anio an'Andriamanitra rery ihany. Misaotra betsaka Jesosy noho ny nahavitany asa anao tany Fianaratsoa. Famindram-pona angatahako Jesosy ity vola 10,000 ariary anaovana ny asanao, 10,000 ariary ny dadarandrena Tandro, totaly 20,000 ariary. Misaotra Jesosy voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany zany. Masina Jehova tompony maro.
jesosy malalo misaotra tamin'izay rehetra nataonao taminay menakavy indro misy vola 5,000 mena ny dadarandrena tao ndre tambavaka zay dada mba azo mahazoto amin'ny asan'andriamanitra misaotra jesosy malala misaotra jesosy no nysorehetra nataonao taminay vola 7,000 ho an'ny mahantra misaotra anao jesosy noho ny fitahinanao nataonao anay tamin'ny ranobe tamin'ny batsiray ary ny asanay izay notahiana ohatrany vola ho an'ny dadarandrena atoandro 15,000 nisy 5,000 ho an'ny ravatrano tamin'ny batsiray voninahitra ho anao jesosy misaotra betsaka tompo tamin'izay rehetra nataonao tamiko na dia mpanota zaho dia nanindry fo tamiko ianao satria fantatro fa tena ty ay ianao mba mangataka vady sahaza omenao anahy jesosy raha sitrakao nefa aoka tsy ny sitrapo natao fa ny anao rery ihany misaotra jesosy iny misy vola 5,000 anaovana ny asanao misaotra jesosy raky mpisaorana voninahitra ho an'ny jesosy ho anao jehova tomponay misaotranao zahay fa mbola notahinao sy ny vombinao hatrany ary mametraka mandrakariva ny fiainanay ampelantananao mamelany elokay tompo ka mamindrafo aminay indro tompo ny ampahafolo tamin'izay nomenao anay akasitrao jesosy vola 10,000 atolotra ho an'ny trabona misaotra jesosy amen fahasoavan'andriamanitra na toy izao anay misaotra jesosy fa notahinao foana izahay ary namindranao fo namindra fo ianao tamin'ny alalan'ny dadarandreny atoandro misaotra jesosy vola 10,000 ho an'ny data RCC jesosy malalo mbola tsy mitsahatra misaotra midera mamy vonatrinarinao zahay no ny fahasalaman'ny zafikeloko razaka arivelo faniry lalaina dia nanolotra fararakitra fahalasanany tamin'ny fahalasanany zafikely razaka arivelo faniry lalaina dia manolotra fararakitra 10,000 voninahitra ho an'andriamanitra irery ihany misaotra jesosy ny amin'ny zavatra rehetra nitranga tamin'ny herinandro iny manolotra pahafolo karena ho anao 625,000 francs ka 300,000 francs ho an'ny mahantra 200,000 francs mpitandrina ivelany 125,000 francs voninkazo amin'ny alitaramasina raky mpisaorana misaotra jesosy fa nomenao stazy ny zanakay ary ianao tompo no anakinanay feno soutenance izay mbola hatreny amen vola 10,000 voninahitra ny ao an'andriamanitra rery ihany jesosy isory amin'ny trosa ao jesosy vola 3,000 menany radio sy ny mpiasa ao jesosy mba andeha tsara amin'izay ny radio misaotra jesosy nofy efa any amin'ny dada 2,000 ho an'andriamanitra rery ihany ny voninahitra misaotra anao jesosy fa mbola nahatratra ny tsingeritaona nahaterahako maly 19 février ary misaotra anao fa mbola nomenao tombonandro mpahavelomana indray misaotra jesosy vola ho anao 10,000 voninahitra ho an'andriamanitra rery ihany ray zanaka fanamasina misaotra betsaka jesosy malala noho ny fitahinao anay isan'andro indro manolotra fahafolo karena 150,000 francs ho an'ny dada dia mbola mametraka ny fiainanay zahay ao tananao ampahirezo ka mba hanao ny asanao misaotra jesosy malala procession 10,000 rakitra 10,000 radio fitazatso 3,000 w 3,000 toby ambotsomeloka fahafolo karena salamo 103 1 2 misaoran'i jehovah ry fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaorany anaramasina misaoran'i jehovah ry fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaorany anaramasina misaotra jesosy tamin'ny narovana nay tamin'ny rivodoza velonay nasaoma tsara daholo izay menakavy mangataka vavaka fahafahana fanadinana baka ny zavikeloko ity jesosy vola kely atolotra anao tamin'ny fandraisana zay vavakina teo ihany ty tsisy soratra 10,000 misaotra anao jesosy iny jesosy ny apahany tamin'ny hofatrantsika atolotra anao anamboarana fiangonana ravany rivodoza misaotra jesosy amenna vola 2,000 miasy mijery ny zanan'andriamanitra ka omeny famindra-po isan'andro fa tsara izy be fitiavana rakitra fandraisana procession volana febroary 4,000 aza mahafoy na mahasaraka anay tompo tianay misaotra jesosy amenna vola 4,000 vola 2,000 tsy misy soratra fa ny famindra-ponao sy ny fahasoavanao ary ny fahatsaranao ane hanaraka raky fisaorana teraka somatsara tena nanao mora tokoa misaotra jesosy 9,000 na 300,000 francs anampiana ny mpitandrina any ambanivohitra jesosy mbola manantena avy amin'ny trano avy aminao aho misaotra jesosy amen fahasoavan'andriamanitra natoy izao aho misaotra anao ary jesosy fa nisotranonao tamin'ny aretina voninahitra ny eo n'andriamanitra rery ihany iny misy vola 10,000 ho an'ny jesosy tsy mitonona anarana amen mbola hanorina anao aho indray aho ka dia iorina ianao raky fisaorana raky boady raky fanorenana 100,000 francs na 20,000 raky boady 50,000 francs na 10,000 misaotra jesosy fa mino aho fa
nandranay ianao misaotra Jesosy iny koa raky boady hatramin'izay nomenao anay. Misaotra Jesosy amen sarotsarotra ilay soratra fa nyfanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Vola 50 000 ariary apahafolo karena misaotra Jesosy tamin'ny somary sesehena nataonao tamiko sy tamin'ny zanako teraka somatsara Ioby nahita asa ny zanako rehetra. Izany dia avy aminao ary matoky anao foana izahay Jesosy. Tsara ny tompo voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana naterahana ny vodiondry sy ny soratra ho an'ny zanakay apetraka aminao izany fotoana izany. Iny ampahany tamin'ny menao 50 000 francs solony asa-pifoazana 60 000 francs mpitandrana sahirana. Misaotra Jesosy. Nofy efa any amin'ny dada 2,000 ariary. Jehovah Andriamanitra nitaraina taminao dia nanasitrana ianao fanahy-pisaorana dia manolotra ho anao izany kely vokatry ny fo vola 400 000 francs mitsinjara toy izao 150 000 francs ho an'ny plafond 4e étage 150 000 francs procession rakitra nandritra izay tsy nahatongavako teto amin'ny tempolinao 100 000 francs total 400 000 francs dia meo anay sy ny ankohonako tompo ny fahasalamana tsisy soratra 5,000 ariary. Misaotra sy midera ary manome voninahitra narinao Jehovah ray malala mankalaza ary manaja anao Jesosy Kristy zoko malala fa mbola salama tsara toy izao noho ny fahasoavanao koa ity ny ampahafolon'ny pension atolotra anao 17 000 ariary 10 000 ariary plafond premier étage 7 000 ariary mpitandrana ambanivohitra raisy Jesosy tompo miaraka amin'ny foko amen. Misaotra Jesosy fa nambininao aho kely apahafolony tamin'ny menao amin'ny 20 taona fiangonana mba taio ny fidiram-bolanay. Misaotra Jesosy amen. Vola 2,000 ariary voninahitra ho anao Jehovah tompo sy mpamonjiko navotanao sitrana somatsara tonga eto amin'ny tempolinao sitrana tamin'ny areto mandoza maniry ny anasitrananao tanteraka ny aretiko. Misaotra Jesosy 10 000 ariary ny dada RCJ seza premier étage 10 000 ariary mpiandry total zany 20 000 ariary apahafolo karena ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Misaotra Jesosy apetrako feno ampelantananao mandrakariva ny fiainanay. Misaotra Jesosy ao amen. Vola 5,000 ariary amin'ny 20 taona ny fiangonana. Misaotra Jesosy tamin'ny fahasoavanao marobe nataonao tamin'ny fiainanay taio ny zanako Jesosy arovy amin'ny ratsy sy ny loza ao amin'ny toeram-piasany ana dia misy mitsangana ho fahavalo aza sitrano ao Jesosy fa marary ny lohako. Misaotra Jesosy malalako voady 5,000 ariary ho an'ny W. Misaotra Jesosy noho ny fitantananao anay mandritra ny herinandro iny Jesosy manolotra vola 7,000 ariary ho an'ny fiangonana. Rehefa mba manoratra voady zany tsika dia mba aloha mba tsy atao amin'ilay misy lakôly fa lasa miala ilay lakôly rehefa avy eo dia tsy voavaky ilay voadyntsika. Ity indray Jesosy Kristy tompo ny ampahafolony amin'ny menao anay tamin'ny volana iny ka ho an'ny sorona be ho an'ny dada RCJ totaly 186 000 francs farany fanafahany zanako tamin'ny zava-mahadomelina fisaorana fangatahana mangataka vavaka mba tsy hiverenany tsony amin'ny zava-mahadomelina mba hirosony amin'ny fianarana katekomenina vola 2,000 ariary mahantra 10 000 ariary asa fifoazana 10 000 ariary ny total n'izany zany 2,000 ariary dia toy izay ny voady teto amin'ny farany ambany mitotaly 930 tao amin'ny premier étage izay mbola tsy vita 720 deuxième étage mbola tsy vita 12 quatrième étage mbola tsy vita 420 voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany amen. Zay ny zareo 4e étage mbola zao kely zay navitiny ianareo na mbola tsy vita zay saotra tompoko misy voady masiravina ndy nofo masiravina be reto mba eno kely aloha ay mbola misy tsy vita moa ay mbola misy tsy vita lazainareo hoe vita netsika efa nilaza teo amin'ny premier étage efa vita netsika vita zay
vita daholo misy nofo mahatsiraviny reto ary noho itsika ela be tsy neona momba n'izany angamba mahatonga ny reto ny anankiray ty amin'ny teny frantsay zao ny dikany hoe nanofy adada ozy fa nisy olona ny teny tamiko hoe ho faty ianao anatin'ny fotoana foy dia ozony aho nanao hoe ny tompoko fa avy aloha verina fa be dehibe ny zavatra mbola tokony ho ataoko miteny aminao aho teny aminao satria nataony teny frantsay izy io fa fantatro fa mahita ingasy tsara ianao mahay miteny aminao ankehitriny ataovy ny asan'Andriamanitra fa raha tsy zany dia mody ianao aza mba kamokamo mihitsy manao ny asany. Misy anankiray koa nilaza fa hoe nisy mpamaky trano foniditra tao an-tranonay ozy voaka tamin'ny varavarakely dia tratrany notifirony tamin'ny basy indroa fa tsy maty ao an-tranony dia io nanofo ny voatifitra tamin'ny basy fa tsy maty nanao amin'ny anaran'i Jesosy imbetsaka dia hitako amin'ny kiboko ilay goka tsy teny gasy zany goka zany ilay balina dia tsy sitrana tanteraka zao no lazaiko anao voalohany indrindra aloha raha voatifitra ny basy ianao dia voan'ny inty voakanina ianao zay esanaingana daingana mihitsy ny ianao arak'izay azo atao dia mifona amin'Andriamanitra mihitsy ianao dia tsy maintsy mandroka dia voly isaky ny alina ianao efa ho avy eo tokoa ny tena mpamaky trano. Ny tena mpamaky trano zany ny voalohany ho avy eo raha tsy mandroka dia voly ianao. Faharoa ny kibonao efa voa io efa voan'ny voakanina koa ianao esana foana ianao amin'izany. Tia mahasositra be. Za dada ozy dia nanonofy iray tamin'ny sakanay nandoa bibilava dia nisy alina pitsondray dia nanonofy saka lanin'ny olitra mariko fa izahay dia manana saka miisa 7 teny aminao amin'ny anaran'i Jesosy ary daholo zany saka mainty moa tinompianotisa saka fotsy zafady amin'ny teny zany tsy mahasoanao reo saka reo amin'ny diododododolo sasany amin'ireo mandoa bibilava dikany zany efa misy bibilava be dehibe ao tranonao ao vokatra ireo saka reo amin'ony ianao mpiompy saka fanohan'ny saka dia asehon'Andriamanitra anao hoe ho tahaka n'io saka feno olotra io ny afaranao amin'ny teny mafy mihitsy satria ohatran'ny tezitra. Tiandray nanofy adada hoe andeha hijangajanga amin'ny pampanofa vatana ino moa nazany pampanofa vatana pampanofa trano no fantana dia pampanofa volia ay misy zany zavatra zany tandrema beba ianao za dada nanonofy elaela ihany zay hoe tonga hono Jesosy dia lasa menamena be ny lanitra dia avy eo nisokatra ny lanitra dia nisy anjely nitsokatra ao mipetra dia avy eo tonga Jesosy taitra be aho nifona ny bebaka sady nitomany avy eo tapaka ilay nofy. Zao ihany lazaiko anao zao ihany lazaiko anao Jesosy dia efa milaza amintsika rehetra fa ho avy tsy ho ela miteny an'izany foana izy efa hatramin'ny 10 fotoana lasa zay fa ianao raha mbola mieritreritra hoe mbola ho ela zany mbola ho ela dia ny anjaranao no avy ho faty aminatin'ny fotoana foy ianao fa ndeha miasa aingana ny asan'i Jesosy raha mbola tianao no velona. Za dia mpiomana nanofo hoe be voka manambady aloha ianao sa tsy manambady rehefa lehibe ny kiboko dia ohatra ny didiana satria maty ilay zaza ka ny fomba fandadiana ahony tsy dokotera fa olona tao an-trano ihany ka ny didiny avy eny ambonika hatramin'ny atsasaky ny kiboko sokafany daholo ohatra n'ireny
pena telefôna reny ny kiboko nalainy tao le zaza fa tsy fantatra na lahy na vavy sahirana amin'izay zahay any tady dokotera anjaitra le kibo dia tena taraina fa tena marary be fa tsy nahita dokotera mihitsy dia avy eo aho a nanatona klinika nanontany eo ohatrinona ny tokony atao amin'izay isaky ny manofo matetika dia tsy tadidiko foana etsetretsetretsetra manambady loha aloha sa tsy manambady tsy miteny valio any dia ataovy pasipasy aingany e ha raha tsy manambady aloha anao dia miresaka ny amiko mihitsy ho bedesiko raha manambady ianao a dia tadidio mafy tsara mihitsy fa tsy maintsy manatona dokotera na aina na sazy famy aingana dia aingana ianao fa raha tsy zany a resaka tena fandidina mihitsy ary hamono anao raha tsy aingana ianao ity tovolahy kely ity nanofo hoe nametrahany Jesosy tanana dia niteny hoy izy Jesosy tokanana mpiandry ianao dia makanesa hoy amin'ny dada randrenatoandro afatra avy amin'ny Jesosy manao hoe efa nametrahany Jesosy tanana mariko efa indroa no niverina taminy ianao mpiomana voahery taona sy tapany amin'ny oktobra ianao zany a vao feno 2 taona na ianao amin'ny volana oa eto Taninanandrano any Ambatomirahavavy na any Tomasina zay ray amin'izay tia anankiray tia nanofo izy fa nisy naka ny zanany tany ampianarana dia tsy tao izy nda naharao maso ny zanaka ao ianao mihitsy no mitondra azy makany ampianarana dia tsy anao ndray izy raha riva fa misy karazan'olona efa very mpianatra marobe very a reniny zao no mitondra azy any ampianarana dia miverina izy raha riva akazy a dia nisy ny teny nanao hoe efa nakazy teo ny nenitoany ay nenito hafa no nakazy teo dia tsy hita mitandrema fa be dehibe mipangalajaza ary ho ataony sorona mitandrina nyzany dolo tsika rehetrarehetra sotra tompoko laniny fotoana atsika tapitra inona sisa fanolorana ny rakitra dia tsodrano tsangantsika rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra fitiavana mandrakizay ho Jesosy any nitiavako anao e dia nanolotra an'izao rakitra zao tsika noho ny fitiavantsika ka dia mba hitony tokoa any ny fahatezeran'Andriamanitra ary raha nahare ianao tao amin'ny radio sy ny télévision TVM omaly dia dokotera manitra mihitsy no laza hoe misoran'Andriamanitra fa tena efa miena tena miena be mihitsy ny corona zao ka dia samy mitandrina foantsika zany rehetrarehetra zany voninahitra Andriamanitra daholo fa miainao tsika izy sorasy fitiavana anak'izay toko no nitiavana oary tsy to tsy namalia araka ny hotako be fitiatra anao sy mamindrafo tompo lehibe sy manakery anao defa tenila sanao ny lambana tsy anteriry fa tena sitrapo no nilanjanaoko ny zingako tiako
mamiko ianao retovao sambatra tretrika fa manana anao andriko tokiko ianao miandria zaho ty satria anao tia talo andriako mamiko ianao teovao sambatra tretrika fa manana anao andriko tokiko ianao mpiandria zaho ty satria anao tia talo zaho ty satria anao tia talo ty satria anao tia talo bisous azadiny manao bisous an Jesosy fizane tena tiantsika ary tsy takatra ny saintsika mihitsy ny fomba tanterahany antsika iarovany antsika na dia amin'ny arety mandoza azy voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany halleloia masina 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 Jehova tompony maro endrika voninahitra tamin'ny rehetra petraka isika aloha eno tsara azo zalazaiko izao teo dia nahembotra ny fionamben'ny mpiandry sy ny mpiomana noho ny amin'ny ranonorana tsy tonga ny namantsika zao dia atao amin'ny le 10 11 ny fivoriam-ben'ny mpitandrina sy ny iraka sy ny mpiandry rehetra no atao hoe famille manao recyclage na mpitandrina na mpampianatra na iraka fa be dia be mihitsy ny manao anao foana ndroa andro izy no eto matoro eto izy dia mena sakafo eto amin'ny faritra Analamanga ihany zany fa ny sisa dia ho any amin'ny province dodoly dia misy olo tena ny foibe andalo any aminareo fa ny 12 kosa io ny fionamben'ny mpiandry ary ny 19 fionamben'ny mpiomana dia samy milaza an'izany daholo mandeha daholo ny telefona na taratasy rehetrarehetra avy aty amin'ny foibe dia samy mahereza tsangana amin'izay tsika anao vavaka farany Avia Jehova tumpuna andra livavaka fa mitaram na izan valiunia takayavi avia andra nifu una yavi avia retu vavaksika miantso ny anaranao zay Jesosy satria tsy manana afa-tsy anao ane zay tsy manana afa-tsy anao zay ianao no ny teny hoe tsy mba manao ny tsinotsinona ny vavaky ny mahantra aho fa raha mitarainy reny miaino azy tsy misy lehibe ny orinasa mahavita an'izany Jesosy fa ny mpiasa madinika rehetra dia matetika mitondra faisana mihitsiny
raha makany amin'ny lehibeany satria kely tsy mba mamindro ary tsy mba henona roka alika aza mety ho fiafarandy fa ianao kosa Jesosy misaotra anao lehibe zay fa ianao n'Andriamanitra tsy mba manao tsinitsinina na dia ny mahantra aza matoa zay tonga mivavaka eto dia samy manana ny adi-tsaina adi-panahy ao ny tsy manana asa zany anie Jesosy problème tsy vitan'olombelona zany fa hainao no miteny amin'ny olona io zao ataonao mba tongavany aminy ianao ampianaro izy hivavaka isan'andro ka tsy ho reraka fa miainy foana Jehovah Andriamanitra amin'ny lalan'i Jesosy zokinay malalanay renao tao daholo ny vavaky ny voady mino efa voasoratra reny Jesosy mino koa fa fanatanteraka ny teninao ianao hoe na mbola tsy miatso akory aza na mbola tsy mivavaka akory aza fa vao tambolombolona ao an-tsaina ny adi-tsaina sy ny adi-panahy andeha hivavaka dia efa tonga sahady ianao misaotra Jesosy fa izay rehetrarehetra eto kosa alohan'ny isarahana eto dia te eo naminao tsy misy afa-tsy ty toerana ity rery ihany toeram-boninahitra toeran'ny herinao rehetra toerana anaparanao ny herinao anapitena ny asan'ny Satana sy ny maizina rehetra ary toerana amonjenao ny mpanomponao fa eo amin'ny toerana izay ampatsiarovana ny anarako ianao Jesosy anatonako anao tsirairay anie zany Jesosy ny olona tsirairay anatonako anao dia mangataka anao Jesosy ray minitra tanterao zany teninao zany araka ny herin'ny teninao mba ho tonga eny amin'ny W tsirairay avy izay misy anay ianao hatrany amin'ny farany ambony any amin'ny rihana faefatra misaotra Jesosy za mbola mino foana fa miaino ahy ianao ary efa tonga hatrany ianao miaraka amin'ny anjelinao sy ny anjelinay tsirairay avy hitondra ny boky ny fiainana ary amin'ny pejiny androany Jesosy ho sokafanao zany anoratra amin'izany ny anjely vavaky ny mahantra vavaky ny torovana vavaky ny mila hiverin-dalana ho asianao fitomboko zany Jesosy fa tsy misy afa-tsy anao rery ihany ny mpanelanelana ny olombelona amin'Andriamanitra tsy misy afa-tsy anao rery ihany ny mitondra zany vavaky zany ary tsy azon'ny Satana samborona eny an-dalana zany fa ho tonga soamantsara any amin'Andriamanitra ray angataka aminao ary Jesosy ray minitra tanterao ny vavaka ny teninao tetỳ ambonin'ny tany mahery zany teninao zany hoe inona ny tianao hataoko aminao ianoy ny vavaka Jesosy misaotra Jesosy misaotranao nanoratra an'izany hoentinao zany vavaka izany ho toko soamantsara eo apela tanan'Andriamanitra ray raha hitany eo daholo ao anatin'ny boky ny fiainanay ny adalanay ny otanay ditranay sanandro mampalahelo an'Andriamanitra ary mampahatezitra azy
mba anao tsinitsinina n'Andriamanitra zay ny amin'ny fahotanay. Jesosy, mba tsy ho tezitra zao Andriamanitra zao atsangan'ny tananao misy olatra. Marika nanomboana teo amin'ny hazo fijaliana, ny ranao nalatsaka noho ny fitiavanao anay olombelona mpanota. Fa raha mahita an'izany izy dia hitsotra, tena hitsotra ka mindra fo aminay ary hain'ny fivavahanay. Vavaka ho an'ny tanin'razanay koa zahay, indrindra indray amin'izao rivo-doza mandondona amin'iny lalana efa nandehanana teo ihany. Mamindraha fo amin'izao olona ny tsy tatsinanana tsy miretraretra zao ianao. Raha misy mampalahelo anao, mirongatra be manko amin'ny faritra iny ny tsy fitiavana anao Jesosy. Mirongatra indray ny vavaka amin'ny razana sy ny sampy rehetra, ary zany rehetrarehetra zany mampatezitra anao, ka dia mbo ataovy tonga saina zay rehetrarehetra trabona tamin'ireny rehetrarehetra reny, ary mba tsy hamely anay aty dia mba alefasony amin'izay mitady orana, satria ny any amin'ny faritra Ambatondrasaka teo nisaotra anao fa raha tsy nisy ny siklôny iny tsy mba nanetsa tany, tsy nisy rano tamimbary, fa nisaotra anao ny andro, fa zao fa nanetsa tsara. Any amin'izay toerana tsy misy ranon'orana andefasana azy Jesosy. Mino fa meno zany ianao, ka ndreto zay Jesosy mangataka tampangataka rehetra hoe Jesosy ianao ny vavakay. Jesosy, mpanomponao no mangataka izany, ataontsika rehetrarehetra zany. Avereno, mpanomponao no mangataka izany, ary mbola mpanomponao izay amin'ny andro rehetra iainanay. Avereno, mpanomponao izay mangataka izany, ary mpanomponao izay amin'ny andro iainanay rehetra. Saotra Jesosy, ny anaranao ny angatana izany. Raina izay ny an-danitra, ho masinanay ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao anay sitraka ety an-tany tahaka ny an-danitra, manome ny ana sazao anay, ary mamelana elokay tahaka namelana izay meloka taminay, ary iza mitondra ny amin'ny fakam-panahy, manafana amin'ny ratsy, hanao amin'ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisontsondrano ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, izay niteneny tamin'ny apôstôly Paoly hoe ampoanao anie ny fahasoavako, narary izy sitranonao, toram-bato maty izy no velominao, ary tsy fay fa mbola nitoratra amin'ny farany ho voninahitra ny anaranao. Mba ataonao amin'izany anie ny olonao rehetra, mpanomponao rehetra, meno zany fahasoavanao zany, ampo azy ho an'ny fianarany, amin'ny asany, amin'ny fahasalamany, ary aro azy amin'ny ratsy rehetra, araka ny teny Jesosy hoe tsy andahoanao na foy anao mihitsy. Anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay ry Tompo. Amen. Jesosy apetrako aminao ny fanahianay rehetra. Zay ny hira ataontsika. Apetrako amin'ny fanahianay ny fanahy ny asa vita hatreza dia anao toko tsy misy vetra. Apetrako amina, Jesosy apetraka aminao, Jesosy
apetrako amina ny asa fikelezanaina ny asa fikelezana tsy misy miafine misy miafy namina ny etaeta ny etaeta tsy ailazaina Jesu apetrako amina. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Ho tanteraka tokony izany amin'ny anarana raisana zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Endrika rehetra. Amen. Samy mahereza tompony.